gazety nareo tonga maro lina sy tia hita ary indrindra tia metaka fanontaniana da matahotra nareo fa raha mbola mpanao politika foana tsy matahotra amin'ny anao gazety. Fotoana dehibe mihitsy ny androany ary fotoana efa nandasantsika rehetra miona sy fampitafa ary dia miaraba manokana anareo mpanao gazety ary miaraba manokana anareo tompona andraikitra atao amin'ny PIM Madagasikara ary indrindrindrindra ianareo mpikarakara ny vahoaka malagasy tsy vaky volo rehetra monina sy mipetraka to Madagasikara na any ivelany ary ianareo vahiny ary monina aminay eto tena faly azo fa milohan'ny zavatra rehetra dia soran'Andriamanitra isika fa zay tena lehibe tokoa ny fitatamany fanambinany ary nahazoantsika an'ity fotoana ity mba ahafahantsika rehetra miona indray samy niamby andreo ho iaho aminareo na inareo na izaho na ny voaka malagasy fa dia misaoran'Andriamanitra nataontsika betsaka misaorananareo misaorana malagasy rehetra tongeko aho tongeko isika satria dia fotoana isehoana sy ilazana amin'ny voaka malagasy fa mbola samy vonina hiasa hiaraka isika samy manana ny teny olazaina ary raha hoy aminareo teo hoe mpanao politika zany tsy maintsy say ary vonina mandrakariva eona mpanao gazety fa dia eona aminareo androany resaka aminareo aho fa isika ihany keo nefa aoka mba samby amelaka tsara ny fanontaniana mba mety sy mendrika ho an'ny voaka malagasy tsy mena mità mihitsy amin'ireo mpanao gazety hafa ianareo fa matao betsaka zay sonana tam'ireo mpanao gazety iraisam-pirenena zay fa hafa ihany malagasy hafa ihany malagasy ary tokony mipetraka misy zay hitsanjanao ary dia zava-dehibe tokoa ny anaovako an'ity famelabelaran-kevitra sy fionana mpanao gazety na hoe conférence de presse eto Madagasikara ity ny sary avoakanareo ny tenitenenareo paritaka manerana zao tontolo zao zany tsika asehotsika fa tsy latsa-danja amin'ireo anivelantsika ary mino sy matoky aho fa misy olontenan'izy ireo eto mino koa ianareo aho fa samy mamoaka ny zavatra marina sy marotofotra tsy mora ny asanareo fantako zany satria efa mambola ny vitsivitsihana tombavako teto zay fa ao ny olona sadaikety ihany resaka aminareo azo mifanontaniana mipetraka matetika milaza ny zavatra misy ny zavatra maro ary ny zavatra mitranga dia anareo koa nefa ny mahampanao gazety anareo mpiasan'ny presse na ny télévision anareo tena ilaina dia ilaina no mangorona an'ireny sary misy reny fa ty ny anakiraika na zavatra lehibe tiako resana aminareo tsara betsaka ireo firenena mifanenana tia aty Afrika betsaka hoe aho ary misy dia misy ireo firenena mifaninana Madagasikara ny zaka ny vokatra avoakanareo amin'izao resaky zao dia aza dino fa tena misy fetrehtrany koa amin'ny firenentsika ka tsy maintsy jerevana sy denihina tsara zany mba tena amerina indray miasy ny malagasy amerina indray mba malagasy mba malagasy ary indrindrindrindra fahitan'ny olona fa tena mba isika malagasy ary ny fahitan'ny olona fa firenena manana maizany Madagasikara ary vahoaka mety vahoaka milamina
fanaraka misy ihany disadisa indraindray fa tsy maintsy vatsika ireny tsy maintsy voavatsika ireny ka dia tonga amin'ilay fotoana anankiray izay tena andasantsika dia ny resaka ataoko aminareo momba ny fanomanana sy ny fiatrehana ny fifidianana kominaly sy ireo fifidianana rehetra manaraka toko manana ny maizy azy ny toko timo na tiako Madagasikara sy ireo mpiarady aminy dia androany no ilazako apabe masy ho retano rendanitra fa vonina hiafika sy faninana amin'izay fifidianana rehetra ho avy ary mino sy manantena ao fandresika ary manantena koa vahoaka reo fa iverina ndray fampandrosoana Madagasikara ary zany communal zany no tena fototra hiaminy ny fampandrosoana manafina ny vahoaka zany ary ireo mpamatsy vola sy ireo mafivo dia samy manitikitika fa zava-dehibe ny fifidianana zay etrehany ty kaoka tsy ataotsika ambany zavatra ka zay olona tena vitazy sy tena sahy hitarika ny vahoaka ampandroso ny faritra misy azy ny commune misy azy ny fokotany misy azy no oka mbola any fa tsy dia zay tiany olona zay mafaly azy fotsiny fa ny masoa azy no davitsika averiko indray zay teny zay zay tiany olona na zay tiany mpitarika na zay namany no voatendry fa zay olona fantatra fa avita sy anao zay asoa azy zay tena zay no fantatry reto mpanao gazety reto reto pakasary reto satria misy dia misy ny teny midina sy ny fanilokihina indraindray ka na eo fity zao fa olona toy zao mahavita azy fa manana fahavonona say sady mahalala no mahay no mavita toatra ny tsita fa reo le kaikikaiky sy namanamana no to lasa lany rehefa avy eo ka dia hoy aminareo hoe eto azy eo fa tsy aria lavitra ritsony fa dia izaho koa milaza aminareo tsara zay manana fahavononana sy say fa mivoaka malagasy indrindra reo tantsahy sy valala tsy mandady aviny tena mila atsika izy mila olona say izy ary mila olona vonona izy ary mahalala sy mahay ary mavita hoy aminareo tandreny tsara fa tena latsaka ao anatin'ny fahasaranana ao anatin'ny krizy ary mbola ao anatin'ny krizy hatramin'izao Madagasikara raha tsy haitsika tsara zany ny mandamina sy mandrindra dia ho tena asa zay lazana azy maninona isika no tena miezaka sy manao izay atateraka ny réconciliation na ny fampiavaram-pirenena ilaina dia ilaina io mba hisian'ny fihavanana fifankatiavana fifankakiana marina fa na dia tsy tonga lafatra toy ny hafa ny firenena rehetra izay nandalo krizy tsy maintsy misy foana ny réconciliation ny firenena rehetra izay tao anatin'ny ady tsy maintsy misy foana ny réconciliation ka tsy maintsy miroso amin'io tsika ary dia mampisika sy mampahery andreo ray aman-dreny FFKM mba hatanteraka izany somatsara amin'ny faran'ity volana ity sy ny fiandohan'ny volana May zava-dehibe io ary takiany firenena rehetra enitsika tsara fantatsika tsara fa mahery ny fita amin'ny valopolo isan-jato ny volany asa eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana sy ny ara sosialy iny dia fanampiana sy vola avenivelany ka rehefa tsisy ny vola dia sahirana ny fitondrana ary tena molo sahirana ka dia mino aho fa olokely tsika malala tsara zany fifaisakiny zany zay disadisa sy adiady tany rehefa tonga ny fampiavaram-pirenena rehefa tonga ny fampiresahana milamina foana io aitsika foana ny tady vahaolana amin'io fahaleo io tanteraka somatsara ny fampiavaram-pirenena satria rehefa iroso amin'ny dingana farany zao isika ka dia egnany io vita somatsara zay
eto mpamarana ny titenitry ity dia mbola miantso aho ho anareo mpitarika ato amin'ny tiako Madagasikara timo sy ireo antoko miaradi, misy ny antoko miaradi sy manoa ato amin'ny timo aoka mba ahafantatra tsara ianareo fa antoko lehibe manana maizy azy nanana anjara teo amin'ny fampandrosoana Madagasikara ary mbola hanana anjara amin'ny fampandrosoana sy fanarenana Madagasikara. Ka manana fasahina mijoro amin'ny marina, manana fasahina mitiny namana, tsy mangataka na rembolanja amin'ny voka malagasy aho na amin'ny olona tena sahiran'ireo fa mahafinaritra raha lasa manana izy ireo, tsy aka amin'ny volany izay efa manana fa kosa atonga ny tsy manana mba hanana. Misy mihevitra ny ambadibady any fa maikiafa seza na kafahefana tsy zany na maikiafa diso be zany aitsio mamaika dia atonga ny tsy manana mba hanana ary tsy aka amin'ny volany fa manana dia efa manana. Ary sahany tena miteny eto natrehany reto mpanao gazety reto fa aza mbola misy miambo hoe misy manana eto raha mbola voisanao fa nanana mbola tsy manana noho zay. Matoa teny anareo zany niaraka niaina tamin'ila tena mpanana, niaraka tamin'ny tetrataka azy manana 114 milliards de dollars, niaraka tamin'ireo mpanao mine sy mpanao varotra eo Afrika Atsimo misy 10 milliards de dollars. Milliards kely FMG na nananao dia lasa ianao mipetraketraka amin'ny sasany eky indrindra ireo vahiny sy ireo ilay mipetrapetraka eto Madagasikara eo ao manao izay tsinitsina Madagasikara malagasy haza ho azy. Tena sahitra mihitsy ny tena amintsika rehetra fa tsy maintsy ataontsika zierovana n'ireny tena sahiran'ireny tsy filan'ireny mahandro toy izao mitsitona sy maka amin'ireny zao-diry reny masy tena masy. Mahita koa aho ireo tsy mana-trano dia sendra manofa ny tranon'ireo vahiny dia efa nikilihana sy efa nibazimbana tsaratsara aminareo mohody fantatro ary reto ka boato fa hoe